eo am-pivavahana. Ny fihetsika eo am-pivavahana. Manasa anao anaraka an'izany lohahevitra mahaliana izany. Miaraba antsika rehetra indray tafamona soamatsara amin'ity androany ity. Naiza misy antsika rehetra izao miaraka isika faly dia tolotra antsika ny araba feno fifaliana nde mba hifanofahofantanana indray isika amin'ity androany ity. Ny fiadanan'ny tompo anie ho aminao sy ny ankohonanao. Nde ary hivavaka isika raha nomboka izany. Rainay eo zay any an-danitra, velom-pisaorana anao zahay, velom-pankasitrahana indray, fa no tantaninao, no vombinao ka nomenao zao tombontsoa lehibe zao hiaraka handinika ny teninao. Sotra tompo ny amin'izay rehetra nataonao taminay, ary matoky izahay fa mbola anao mihoatra lavitra noho izany amin'ny fiainanay ianao satria tsy miova ianao. Ankehitriny ary dia mangataka famelan-keloka izahay, mangataka fanadiovana izahay, ary mangataka ny fanena masina mba hampitoerinao ampon'ny tsirairay avy. Dia tomoera manakariva ty aminay tompo, tononona ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina tao tadina no anomboantsika indray ny fotoana. Salamo fa 910 ka ny andininy voalohany sy ny faharoa. Omaly dia tsy mbola voatonona izy io fa androany dia horesantsika ny salamo fa 910 andininy voalohany sy ny andininy faharoa manao hoe: izao tia an Jehova satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa naningilana ny sofony tamiko izy, dia iantso aho raha mbola velona koa. Nisy fanapa-kevitra ny raisiny mpanao salamo sahady eto, satria Andriamanitra miaino aho dia iantso aho raha mbola velona, zany hoe tsy manomboka izao, tsy mitsahala, raha mbola velona koa. Manahoana ny fihetsika eo am-piresana an'Andriamanitra? Manahoana tokony fihetsika asehotsika eo amin'ny fivavahana ataotsika? Tadio tsara fa rehefa misy olana amin'ny fiainantsika dia miantso namana isika, iresahana momba an'ilay olana satria izy mahafantana antsika. Rehefa manana vaovao tsara isika dia mitady olona koa mba hifampizarana zany, mahafinaritra zany. Ry mpiara-midinika namana, azonao atao ihany koa manao an'izany tahaka amin'Andriamanitra, satria ny vavaka mantsy dia famborahana ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Zay zany raha ataontsika hoe ny famaritana ny vavaka zany dia zay hoe ny fivavahana dia fanaborahana ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Tsy hoe mampifandray antsika mandrakariva amin'Andriamanitra fotsiny mantsy ny vavaka. Ny vavaka dia mampifandray antsika amin'Andriamanitra fa tsy izay fotsiny. Fa ny fivavahana ihany koa dia milaza amin'ny devolo hoe aniza ianao, aniza isika. Ny fandolehana mivavaka vao maraina, atao fanandramana zany, vao mialam-pandriana dia mandole. Ny fandolehantsika mivavaka vao maraina dia toy ny fanambarana amin'ny herin'ny maizina, hita maso amin'ny fiantsika fa mifidy an'Andriamanitra isika amin'io andro io. Ary ny fandolentsika isa maraina dia mba niraka ny anjely ihany koa eo anilantsika rehefa mivavaka. Sy izao no mantsy voalaza amin'ny salamo faraky amin'ny 20 rehefa mivavaka isika. Salamo faraky amin'ny 20 dia ny andininy voalohany, ny andininy faharoa, andininy fahatelo sy manaraka, fa ny andininy voalohany sy faharoa ka hatrafahatelo vakitsika. Ny mitoetra amin'ny firenena izay any avondrindra dia mony ambany aliko ny tsitoa. Izao ilaza amin'ny Jehova hoe fialovako sy bateria ho ahy izy, ary Andriamanitro izay itokiko, fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny aretiny mandosa. Rehefa mivavaka isika dia ny anjeliny Jehova amin'ny andininy faraky amin'ny 10, fa izy andidy ny anjeliny aminao mba hiaranao eny amin'izay rehetra lehanao. Andininy faharoa 10, eny an-tana no hitondranyireo anao, fandrao tafotohana amin'ny vato ny tongotra zao. Rehefa mivavaka isika, rehefa mampilefitra ny lohalitsika amin'ny atren'Andriamanitra isika,
dia ino Andriamanitra fa maniraka ny anjeliny ary ny filefirana mandoalika dia manitoetra finifanitrenitena izany manitry tena izany misy fahasamihafana mantsy ny mipetraka eo amin'ny seza na mandro mpandriana marina fa azo atao mivavaka amin'izany fa misy fahasamihafana ny hoe mipetraka ambony seza matory ampandriana ny mitsangana ny mandoalika fa ny zavatra azo antoka rehefa mandoalika io natren'Andriamanitra isika dia mampiseho fahavonona nanompo an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra izany tsy hoe ratsy akory ny mitsangana tsy ratsy akory ny mipetraka rehefa mivavaka fa tena ilaina ny fandolena mivavaka ireto ary misy santionany kely reo olona zay nanany mivavaka fiainany mivavaka nandoalika izy Daniel amin'ny Daniel toko fahenina ka andiny faharika amby folo Jesosy amin'ny filazantsarany Luka toko faharoa amby roapolo andiny faharika amby efapolo Stefana amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito andiny faha-enimpolo Petera amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy andiny faha-efapolo ary Paul sy ireo namany asan'ny apôstôly toko faharoapolo andiny fahaenina amby telopolo nandoalika ny vavaka ireo ny mitsangana kosa dia fanao mahazatra ihany koa zany tamin'ny andron'ny Baiboly takan'izany ry Josafata niaraka tao amin'ireo vahoakany takan'izany ry Iana amin'ny bokin'ny Samuel takan'izany Joba misy ihany koa ireo olona zay mipetraka rehefa mivavaka takan'izany Davida manasanao nge mba hijery amin'ny Samuel faharoa Samuel faharoa toko fahafito Samuel faharoa toko fahafito ka ny andininy fahavalina ambin'ny folo Samuel faharoa toko fahafito ka ny andininy fahavalina ambin'ny folo dia zao no voalaza an'le teny ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i Jehova ka nanao hoe zinona moa Jehova tompo ary zinona ny mpianakaviko no novombinao ambaraka ankehitriny aho nipetraka Davida miresaka amin'Andriamanitra mampalahelo amin'izao fotoana izao fa petsaka ny anehoan'ny olona ny firesana amin'Andriamanitra ndraindray zany toa tsy maneho fanajana anjarantsika mba mandinika an'izany amin'ny fomba ahoana zany fa naneho fanajana Davida nipetraka izy niresaka tamin'Andriamanitra misy ny mitsangana teo ny atren'Andriamanitra fanajana tanteraka misy ny mandoalika taka nataon'i Jesosy inona ny fihetsika ao inona fahazaranao rehefa mivavaka ianao zao anefa ny Baiboly dia tsy mitaky antsika hivavaka amin'ny fihetsika manokana nefa tadio fa ny fihetsika ihany koa dia manandanja eo ampiresahana an'Andriamanitra satria nefa miresaka amin'Andriamanitra ianao dia tokony feno fanajana tanteraka ataona ahoana ny resaka amin'ny lehibenao amin'ny fomba tsy mihaja ahoana ny fihetsika ao raha mino eo alohan'ny filoham-pirenena ianao amin'ny fihetsika tsy mihaja tsy tsara zany fa tsy maintsy manaja tsara tsy hoe iresaka amin'ny lehibeako dia sady mitsinjatsinjaka no iresaka amin'ny lehibeako iresaka amin'ny lehibeako sady miorakoraka no miresaka aminy tsy fanajana zany Andriamanitra ny mianao ny fahendrena Andriamanitra ny mianao ny taridalana fa ny zavatra maresy lahatra velony mandeha raha mbola afaka mandoalika ihany mandole satria fotoana fandolena dia eo no anambarana hoe anizy ianao ary fotoana fandolena dia manaiky ianao hoe mifidy an'Andriamanitra amin'ny fotoana fandoleko Andriamanitra ny hitany antsika tsirairay avy ka ny fihetsika zay ataonao dia feno fanajana tanteraka amin'Andriamanitra tanterahantsika ilay teny amin'ny Tesaloniana voalohany toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo manao hoe mivavah ka aza mitsangana ka androany na mitsangana ianao na mipetraka na mandro na mandeha dia atodio amin'Andriamanitra ny sainao ary miresah aminy toy ny amin'ny firesahanao ilay namanao ilay sakaiza tianao indrindra vonin'Andriamanitra aningilana ny sofiny iainao anao ombanao izy mahireza ny tompo hitantana anao hivavaka sika raha eo misaotranao izay efa nampianarinao anay ny fihetsika tokony asehonay rehefa mivavaka izahay fihetsika feno fanajana satria iaona aminao ilay tianay sady tianay ilay namorona anay ary mbola mamonjy anay ary mbola mitady ny fomba rehetra mba hahatonga anay ho any amin'ilay mandrakizay ampio zahay mba hahay an'io fanajana anao
rehefa miresaka aminao dia mitahianay amin'ity tontolo andro ity amin'ny anarana kristy nangatana mivavaka amen.